Amin'ny fofianao fifaliana no iarahako sy iarabako tsika menakavy mpanaraka ny fandarana ndray amin'ny teny ity tena iresaka zavatra faran'izay no everiko hoe lehibe de lehibe andro any a momba ny sacrifice sy ny fanatitra ny herin'ny ra ao anatina sorona na sacrifice anankiray ao anatina tontolo no fanahy tontolo ara-panahy satria raha vao miresaka tontolo ara-panahy tsika riavana dia tsy afaka miala ao anatin'ny tontolo ara-panahy ny resaka sorona sacrifice resaka raha ivavaka aloha ny tenako satria tena fampianarana lehibe ty zavatra entiko androany ty a zay alalantsika ny hoe inona no tokony atao eo amin'ny fanomponan'ny tompo rehefa hiditra aminatao hoe ady faratapony ampianariko eto amin'ny tele ty a satria tsisy antony tokony atahorako ny ampianatra ny ty eto amin'ny tele a tena ilain'ny mpino a ilain'ny zanak'Andriamanitra rehefa manatrika ady farataponytsika combat suprême na combat extrême na combat tena hoe any amin'ny tena tsy fantatro se filaza azy a ka tsy retsinao tsy mety voadingy anao de ty fampianarana momba ny fanatitra ity no tena atao hoe lakle faratapony zay amahana ny zavatra tsy mety miva rehetrarehetra iresaka momba ny ao anatin'ity resaka hoe délivrance momba ny raha ty any moa tsika zay faranana amin'ny sabotsy ho avy izao zao séminaire lehibe zao a mino fa hitondra fahasoavana ao anao lo tsika hivavaka misaotra indrindra tompo satria lehibe loatra ny fitahinao ny fahasoavanao a ampianatra anay sy anoranay ny lalana tokony ho alehanay ianao a ary ny lalana tokony hisoranay indrindrandrindra mampianatra nyty ady ara-panahy faraparan'ity zay a zay inoko fa hanova zavatra belabe eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tantara voalotoko faraiky amby roapolo no vakiko eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia ino tsara. Tantara voalotoko faraiky amby roapolo andinin'ny faharoa amby roapolo manao hoe aroy Davida tamin'ny Araona mba homeo amin'izay tokombidiny ity famolona ity anorenako altara ho an'i Jehova homeo ahy izy mba hitsarany reto mandringana tsy hamelon'ny vahoaka fa hoy Araona tamin'i Davida ento ary ho anao e areo ka ny mpanjaka tompoko ho anao zay sitrany indro omeko koa ny omby ho fanatitra hodorana ary ny fivelezam-bary ho kitay ary ny varitritika ho fanatitra hoanina foko avokoa izy rehetra fa hoy Davida mpanjaka tamin'ny Araona tsia fa hovidiko mihitsy araka ny tokombidiny fa tsy aka izay anao a tsy aka le fanananao aho homeko an' Jehova ary tsy hanatitra fanatitra hodorana amin'izay azoko fotsiny de nomeny Davida sekely volamena lanjana eninjato Araona ho vidin'ny tany eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo tamin'izany andro zany no nitany Davida fa novalian'i Jehova teo amin'ny famolona Araona Jesosita izy dia namono zavatra tao fanatitra teo izy de eo amin'ny andininy fa tonga de aloha andininy faina amby roapolo mialatsy indrindra iverena kely andininy faina amby roapolo sy fito amby roapolo ary Davida nanorona altara teo ho an'i Jehova ka nanatitra fanatitra hodorana sy fanatrim-pihavanana dia niantso an' Jehova izy ka novaliny tamin'ny afo avy tany an-danitra izay latsaka teo amin'ny altara fandorona ny fanatitra hodorana ary Jehova
nandidy ilay anjely ka nampidiriny tamin'ny tranony ny sabany. Fampianarana netiko tamin'ny sabotsy izy ty fa adiny 3 any nampianatra tamin'ny sabotsy nefa fotoanantsika eto atsasakadiny de izahako ofitinina vetivety. Ny finoantsika kristianina de finoana ao anatiny atao hoe tontolo ara-panahy, ao anatiny atao hoe tontolo ara-panahy. Anisan'ny anenjehan'ny olona tsy mivavaka ary anisan'ny anenjehan'ny jentilisa ny kristianina de ny hoe ny fivavahanareo mampahantra, ny fivavahanareo pokaty. Zany fivavahana kristianina zany tsisy ninina akory zany. Lany andro amin'ny fivavahany io nareo. Misy marina ihany ny fitenin'ireny olona ireny, misy marina ihany satria miditsy am-piangonana tokoa tsika sabotsy alahady nefa tsy hita hoe inona, tsisy valiny, sahiran-dava, mahantra lava, boka nitrosan'olona, miady nefa resy averiko, miady nefa de resy lava, miady fa resy. Mametra panontaniana tsika hoe fa manenina ary Andriamanitra ve tsy mamaly vavaka sa ahoana? Ary misy fotoantsika mitsofoka any amina ady faratapony fa resy ka le ady madinidinika ary mo resy. Misy lakile ry havana mila ny fiainana rehetra zany misy lakile. Ary io de iresaka momba ny ty atao fanatitra ity. Tsy mampaninina na olona jentilisa raha manaraka an'ity fandaranty na olona tsy mivavaka, afaka miaino tsara ianao. Hoe inona ny mahatonga antsika fiainana kristianina tena resy ary potiky. Davida teto Davida mpanjaka de nisy fahotana mahafaty nataony Davida. Fahotana mahafaty satria Davida hatramin'izay de tena niakina tamin'Andriamanitra. Izy hatramin'ny fahakelezany, izy mbola tany an'inona izy ty, tany ampiandrasan'ondry no efa nahatoky an'Andriamanitra, niandry an'Andriamanitra. Mandra-pahatonga n'izy mpanjaka de Andriamanitra no herin'i Davida, mandra-pahatonga izy nanana ny lazany tena Andriamanitra nitoky tamin'Andriamanitra izy. Fa inona ny zavatra nitranga indray andro, naniraka ny commandant ny miaramila izy ny inona moa zany ny lehibe an'ny tafika Joaba tamin'izany, ny lehibe an'ny tafika lehibe ny état-major général ny tafika. De ny rano io miaramila lehibe io hoe andana mba isao nisamy miaramila nisamy miaramila ny Israely, firy loatra ny isany, manana miaramila firitsika. De fantatry Joaba ihany hoe tsy mety angezandry mpanjaka nefa tsy azony lavina le teny. De lasa ny sainy Joaba ny miaramila de voisany de niteneniny tamin'ny Davida mpanjaka hoe rehefa voalamina nisany dia iray etsy sy iray tapitrisa nisa miaramila matatsabatra, ray etsy sy iray tapitrisa. Inona ny natonga ny Davida nanisa miaramila? Ohatrany nanomboka te hireare izy ary te hiantehatra, tsy amin'Andriamanitra intsony izy ny te hiantehatra fa te hiantehatra amin'ny miaramila, te hiantehatra amin'ny fitaovam-piadiana, te hiantehatra amin'ny nisa miaramila hoe manantsika, maherintsika, mahatanjakintsika. Nisa miaramila ny tiany anteherana de lasa te hisitaka amin'Andriamanitra angamba izy. Tezitra Andriamanitra. De nampisafidian'Andriamanitra loza anankitelo Davida tamin'izay fotoana izay. Ary ny lehibe indrindra tamin'ireny loza ireny de ny loza arety mandringana, nahafaty ny zanak'Israely, nahafaty ny miaramila arety mandringana. De tena natahotra Davida satria tao anatin'ny
telo andro monja de tena hoe faty olona tena nikararana fito alina ny olona maty na ringan'ny anjely tao anatin'ny arety mandringana telo andro olona fito alina poritra Davida de natahotra sady ny ororo inona ny atao de niteny taminy izy ty nisy mpaminany anankiray Gada ny anarany ny ran'Andriamanitra nakany amin'ny Davida hoe zao no ataovy ataony Davida ataovy makany amina lehilahy anankiray teo hoe araona izy de misy izy ty famolona eo amin'ny araona eo ataovy manao fanatitra eo Davida mba hitsarany izao fandringanana izao tsy maintsy manao fanatitra Davida hoy mpaminany Gada mpaminany tamin'izay fotoana izany mba hitsarany ity fandringanana matsiravina ity tsy maintsy manao fanatitra eno izao ry havana malala ny resaka tamin'ny sabotsy lasa teo mombany hoe momban'i Jesosy Kristy tompo izay efa fanatitra ho atsika famonjena ho atsika maimaim-pona tompoko maimaim-pona ny rahan'i Jesosy nilatsaka teo ambony azy fijaliana maimaim-pona ary ho famelana ny heloko ny olona ho fanadiovana amin'ny fahotatsika de maimaim-pona ny rahan'i Jesosy ho an'ny olona mpanota rehetrarehetra ny fanasitranana ny aretina dia maimaim-pona ho famonjena atsika de maimaim-pona ny rahan'i Jesosy ho fanasitranana ny aretintsika araky ny teny tompo hoe ny dia kapoka taminy ny fanasitranana ny aretina rehetra fa rehefa hampihetsika ny rahan'i Jesosy io tsika ao anatina ady faratapony dia ozy ny teny Jesosy ndray andro hoe na iza tianaraka ao i Jesosy de tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana izy niza tianaraka ao amin'ny asana Matio 4 izy iny fa efa vakeko tamin'ny sabotsy lasa teo izany hoe i Jesosy de manana ny hazo fijaliana Jesosy ary Jesosy rery mahazaka an'io hazo fijaliana Jesosy io tsy zakanao io tsy zakatsika io ny hazo fijaliana Jesosy de tena tsy haiko hoe firy kilao moa fa manjatonjatony kilao izay raha araky ny tantara ny karavasy vy mifangaro taolana namelezana an Jesosy nitsivy amin'ny telopolo tsy zakanao zany isaky ny kapohana Jesosy de misy nofo manaraka isaky ny kapohana de misy nofo manaraka fa tsy maty izy tsy maty teony eo no fatsiana fantsikarezatra ny tanany sy ny tongony teo ambony azo fijaliana ny kororona ny raha tena faratapo ny fijaliany Jesosy ary tsy zakanao io tsy zakatsika io nitondra ny fahotany zao tontolo zao fa akoatra ny azo fijaliany Jesosy de zao koa ny teniny na iza manaraka ao izy de tsy maintsy mitondra ny azo fijaliany zany hoe za ihany ko manana ny azo fijaliako ianao manana ny azo fijalianao ka le azo fijaliana resahany eto tompoko tsy le kavina kely eto iny na le ambozonanao kely hoe iny ny azo fijaliana na le azo fijaliana kely ao ohatrany non tsy iny Jesosy nanao sakrifisy ny tenany nanolotra ny tenany de ianao ko ozy ny tenin'Andriamanitra ozy izy eo amin'ny Galatiana 2:2 manao hoe fa tsy maintsy manofony amin'ny azo fijaliana manombo ny nofony ihany ko amin'ny azo fijaliana ozy izy Paoly apôstôly tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko efa nanombo ny nofoko ao izy izy teo amin'ny ara voaombo ny araka tamin'ny Kristy tamin'ny azo fijaliana hoy Paoly apôstôly voaombo ny araka tamin'ny Kristy tamin'ny azo fijaliana inona ny dikan'izay Kristy efa voaombo teo de ianao koa miara ombohany eo mitondra ny azo fijalianao voaombo ny araka tamin'ny Kristy tamin'ny azo fijaliana hoy Paoly apôstôly ka tsy za tsony ny velona
fa Kristy ny vilona ataona toka. Inona ny dikan'izay? Tsy hoe le sakrifisy ny Jesosy fotsiny fa itsika koa misy sakrifisy ataotsika. Misy sakrifisy ataotsika fa ny mahasamy hafa azy ny any Jesosy le mavesatra indrindra fa ny atsika le maivana. Ny atsika le maivana. Galatiana toko 2:20 voaombo niaraka tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho. Voaombo. Izany hoe misy sakrifisy koa ataoko. Tonga ny fandresena faratapony, ny ositra faratapony, ny fahombiazana faratapony, misy zavatra mako riavana enonareo tsara. Tena tsy resinao mihitsy ary tsy vitanao mama azy. Satria fatatrao ao amina tontolona fanahy le izy, ao amina tontolona fanahy. Ary ny zavatra anankiray rehefa mitsofoka ao anatina tontolona fanahy de tsy maintsy misy sorona foana ary tsy maintsy misy raha foana. Ohatra resahako anareo, ny mpilalao ody ratsy rehetra sy ny mpilalao fanafody rehetra, raha vao miresaka fanompotsapy ianao, magie noir ianao, na magie blanc ianao, na magie inona ianao, na resaka omby asa ianao, na resaka fanompotsapy sy fanompona fanahafa ianao, fanahafa na kalan'oro na rakoto madika io, de tsy maintsy misy raha ho tompoko, tsy maintsy misy raha tetehana ianao. Iny le tetehana milamina, eto lelanao tetehana ty, tetehana na manatitra akolamena, na manatitra ondry na osy na tsy haiko gisa mainty sa inona, na manatitra omby. Raha vao tontolona fanahy mila raha. Zany daholo ny itovizan'ny mpanompo sampy eraka zao tontolo zao, tsy maintsy mila sorona de mila raha. Ka raha vao miditra ao ny ohatsy tena eto Madagasikara misy an'izany ny mpitondra fanjakana sasany hono tam'izany, sasany ho iaho tam'izany, tsy haiko loha am'izao, misy olona miresaka ana am'izany, bitabe pasteur ny député tonga eo, misy ministre azy, olona ambony manao sorona eo amin'io an'io mba hazahoany seza, mba hitoerana eo amin'ny seza, de manao sorona eo zareo manompo anao izy, de tena hitanao tokoa izy rehefa manao politika. Fa atahorana izy ary matanjaka izy. De le kristianina mifitsaka eo anoloany, le kristianina maivana eo anoloany, satria le olo reo tadidio mampiasa sorona raha izy, de indray andro nresaka tamina député namana tam'izany, de zao nataony pasteur ao aminay eo ane gravy ao aminay eo, miasa ao ty ozy izy, miasa ao ary raha kelikely ero maty ao raha kelikely ero ozy izy, raha hoe ny vatam-piainanao fotsiny ao maty ao. Raha andro nresaka tam'izany tamina gouvernement anankiray, zay tsy resahako anareo gouvernement tanisy ao aminay ao nge pasteur zay samy ambony sy ministre ao ange enjanao tsisy resaka hidiran'ny fivavahanao fa samy manana an'ty ao pasteur. De zany le zavatra iainana. Ka raha iady amina olona sady manan-karenao, manam-bola ianao, manao an'ity ianao, nefa ianao tsisy herin'Andriamanitra matanjaka, mipetra tsara, pitehan'ireo ianao. Misy amintsika manko mpivavaka maivana ny ara-panahy, mpivavaka maivana ny finoanao, maivana ny zavatra ataonao, nefa ny olona miady aminao, manao sorona miaraka amin'ny devoly, aleo tonga de manan-kiresy rahalahy. Raha vao ienonao ny ara-pananao maivana, de aleo tonga de manan-kiresy. Zavatra anankiray no mampatanjaka ny ara-panahintsika de zao, mampiasa ny rahan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy no matanjaka sy mahery indrindra. Ahoana nefa fomba ampiasana ny rahan'i Jesosy? Anisan'ny fomba anankiray de le tenin'ny Paoly, voaombo niaraka tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Averiko, voaombo niaraka tamin'i Kristy. Zay le atao amin'ny Galatiana toko 2 no misy an'izay tenin'Andriamanitra zay. Galatiana toko 2 eo amin'ny andininy, Galatiana toko 2 andininy 20 manao hoe voaombo
miaraka am Kristy amin'ny azo fijaliana aho ary tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Paoly apôstôly no teny zany. Zany hoe Jesosy teo de mba izy koa ny teo. Ahoana ny fomba hidiranao eo? Zavatra anankiray. Misy zavatra mararirary. Io le fanaty tsy mararirary, fanaty tsy mararirary. Fanaty tsy mararirary. Io le hoe omboana amin'ny hazo fijaliana. Tsy hoe lasa koa ianao de hitady hazo fijaliana ianao de fatsiany eo ianao de tsy zay tsy resaka antsony le izy. Tsy resaka any. De le izy koa tsy hoe andeha hamonomby de ho alatsaka koa ny rahany. Raha mamonomby ianao raha kristianina ianao nampino ka mandatsaka raha anaovana sorona de lasa manao tsinitsinina ny rahan Jesosy. Lasa manao tsinitsinina ny rahan Jesosy. Fa le hoe mitondra ny hazo fijalian Jesosy de zao misy zavatra marary mihitsy miainga avy any aminao. Zay atolotra ho an'Andriamanitra ataona ho an Jesosy. Zavatra marary. Resaka eto dia tsy miresaka famelan-keloka eto fa ny famelan-keloka gratuit, tsy miresaka fanasana fa misy ady ara-panahy. Zany ny resaka eto, ady ara-panahy mafy zay tsy resinao, tsy vitanao ny mandinga anazy. Ady ara-panahy. Ohatra, tena hoe ny mpamosavy miady aminao, resaka délivrance ny resaka eto, resaka fanafahana. Misy olona mpilalao ody miady aminao, izay tena mampiasa ny faraheriny. Ny anao anefa vavaka kely le manao an'izao de fitarainana. Mavonjeo ato, mafy niady, tena teniko aminao ty androany, tsy laninao io mpamosavy io. Tsy laninao io mpilalao ody io. Raha vavaka fitarainana nampiasanao an'io, raha vavaka malemilemy, na vavaka tsotsotra, tsy resinao io. Raha mijery ny tantaran'i Davida eto zao tsika, de ny zavatra nataon'i Davida de zao. Rehefa tena nitsofoka tao anatin'io ady tena hoe faratapin'io Davida satria tena amin'ny tontolo ara-panahy izy anjely mihitsy ny nandringana ny zanak'Israely ary 7 alina ny ray maty ao anatin'ny 3 andro. Anjely ao amina tontolo ara-panahy, fandringanana, fampitehana, faharavana, ary misy fotoantsika matsapa an'izany. Tena hoe zay ataonao rehetrarehetra mampiasa 200 millions anao potika tsy mandeha am'izay loaniny. Mivarotra trano ray ianao, mivarotra trano 2 milliards, iny le vola 2 milliards iny nieritreretinao ampiasaina anaovana an'ity, tonga iny potika rava. Mieritreritra ny ray ianao anao an'ry de manao an'ity, ampiasainao daholo nitetika rehetra azahoana vola, tsisy raha manjary, tsisy raha manjary. Potika daholo zay zavatra ampiasainao rehetrarehetra. Potika daholy. Ienao alain'ny olona ankery ny taninao, alain'ny olona ankery ny taninao, de tena tsy ninino ny fiainan'ny taranakao potika daholy, ravo. Tena tafiditra ao anatina ady faratapony ianao, ary tsapanao misy tontolo ara-panahy. Misy natao sakrifisy. Zay ny zavatra nataon'i Davida teto. Rehefa tena tsy voavahan'i Davida tsony ny olana, ringana ny olona, de zao ny hevitra nomen'Andriamanitra azy. Misy tany ao famolona, resaon'ny tompony, de andany ianao manao sorona eo, manao fanaty zao an'Andriamanitra eo. De lasy Davida ny resaka tamin'ilay zalahy, tamin'le tompon'le tany, le Araona zay ny anarany. Mba ohatrinao izy ny vidin'io famolonanao io fa mba tiako vidiny io fa anaovako fanaty sao an'Andriamanitra fa mba hitsaharany arety mandringana, hitsaharany zao zavatra tena problema matsiraviny zao, anao fanaty sa mararirary a. De ozy izy lay tompo-tany, mpanjaka mpanjakako ianao izy zao, tonga de omeko anao gratuit io, omeko anao maimaimpona, omeko koa ny omby ataonao fanaty sa maimaimpona, omeko koa ny kitay, zay rehetrarehetra ilainao omeko daholo fa aloha tonga de raha zay venty-davinao ry mpanjaka dia tsy omeko anao. Fa zao ny tenin'i Davida, 720, tantara voalohany 120, fa hoy Davida tamin'ny mpanjaka, hoy Davida mpanjaka tamin'ny Araona, tsia fa hodiko mihitsy izy araka ny tokombidiny, fa tsy aka zay anao ho an Jehova aho
ary tsy anatitra fanatitra hodorana am'izay azoko maimaimpona tenomeny Davida sekely volamena lanjana eninjato iarahoana ho vidin'ny tany amen ilay raha zany mba tsopo be hoe tonga de omeko rahalovana fanatitra fa ozy Davida tsy mety zany raha manao fanatitra gratuit avy menao maimaimpona dia inona ataoko tsy mety zany ho Davida fa le makarirary ihany mety amiko le makarirary ihany tsy mety ry havana eto aloha de efa teneniko le manao fanatitra am'le hoe mangataka amin'io kakiny mba mironjato taona ataoko fanatitra fa za tsy manana tsy mety zany fanatitra tsy akasitran'Andriamanitra aza manao rehefa tsy misy le hoe zavatra gratuit de zavatra tsy de makarirary ianao no ataonao fanatitra tsisy valeurany amin'Andriamanitra zany fa tena ny teny Davida mpanjaka tsy mety zany tsy akasitran'Andriamanitra zany tsy misy vidiny io fanatitra io ary mety tsy hoenon'Andriamanitra io raha ohatra ka gratuit de ozy Davida tsy maintsy hovidiko ka na ny ombo na ny kitay na le tany tsy maintsy hovidiko de nomeny Davida volamena sekely volamena lanjana eninjato sekely volamena lanjana eninjato nijereko tamin'ny Google io tamin'ny Google io zay ohatrinona ny valeurany ano any amin'ny 10 milliards valeurana volamena 10 kilos amin'ny mampanjaka ny Davida raha olona tsotra ny akanao 1 gramme na volamena marary zany tompoko raha olona tsotra na de 1 gramme raha marary zany satria 1 gramme amin'ny volamena zao tsy haiko 1 million sa ohatriny fa amin'ny mampanjaka ny Davida de izay le 10 kilos zay nampararirary azy valeurana 10 kilos any amina 10 milliards vidiny le tany nanaovana an'le fanatitra sy ny vidiny omby sy ny sisa teo de vao nateriny Davida tao ka nilatsaka ny raha an'ireo omby reo natao tao ambony altara tonga de nilatsaka ny afo avy any an-danitra tsy nila nampiretina kory fa tonga de nilatsaka ny afo avy any an-danitra de tao aorianan'izay nitsahatra ny arety mandringana inona ny fampianarana azy tsy hoahana rehefa tonga eo amin'ny zavatra tsy hainao vahany de na tianao na tsy tianao tsy maintsy mitsofoka ao anatin'izay atao hoe fanatitra sakrifisy miara voaombo amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana le mararirary ny olona manko am'izao ry havana ino tsara eto zany tsisy resaka hoe ombo vonona intsony alatsaka ny rahany fa ny mararirary ny olona am'izao de ny vola io mararirary ny olona am'izao tsisy resaka fanatitra ondry omby sy anatsony tam'izany ny fanatitra ny mena tsy hoe misy roalina bedabe na dolara na euro fa ny fanatitra ny mena tam'izany volamena na vola fotsy na ombo na fa am'izao tsika mitsika resaka vola io ny mararirary ny fon'ny olona io ny mpifaninana amin'Andriamanitra io ka rehefa ao anatina ady tena hitanao hoe tsy hita zay amahana azy ny ripiny malala de tsy maintsy miditsy am'le hoe miara voaombo amin'ny Kristy io ny any Jesosy efa vita ny rany efa nalatsaka 2 taona lasa mahery ary tsy mbola maina fa mila ratsorina de ohatrany hoe activena ahoana mo le activena tsy any am'le hoe mino fotsiny za moa zany zany amin'ny mapasteuretiana ny fotoana atsika efa tapitra sady fa manana expérience misimisy am'izany rehefa tamin'ny asan'ny tompony resahako amin'ny asan'Andriamanitra ny resahako rehefa tonga eo amin'ny zavatra tsy hay vahana ary eo amin'ny ady faratapony de izay ihany ny zavatra tsapako nandritry ny 20 taona 20 taona nanaovako ny asan'ny tompony na pasteur avaony olo koa zay ny hitako sakrifisy faratapony ary amahan'Andriamanitra zavatra be da be teo amin'ny fiainana ny tompony hitantsika amin'ny sabotsy ho avy izao no amaranana ity séminaire ty sabotsy 26 juillet fa mandritry ny tierinandro ty talata alarobia lakamisy amin'ny tierinandro ty amin'ny 12 latsaka fefany hatramin'ny 2 latsaka fahefany na hatramin'ny ray sasany eo de ampianatra foana ny tenako talata alarobia lakamisy ho avy zao de mifarana amin'ny sabotsy
amin'ny 12 latsaka fefany ty fotoana talata alarobia misy ty farana amin'ny 2 latsaka fefany de sady anao nivavaka io tsika no hitondra mambavaka anareo aho no ivavaka tsika hoan'ny fiainanao sy ny adinao no ampianatra misimisy kokoa an'ty rahan Jesosy ty satria tapitra sady ny fotoana eto manoloana an'ireo ady faratapony tsy hainao ny anaovana azy hiditra tsehatr'Andriamanitra tongava ito amin'ny 3 frère ndefa nambojanary fa iara ivavaka ho anao hoe anao délivrance ho anao andray fampianarantsika ho tahin'Andriamanitra tsika veloma tokoa